atolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisankina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra. Tsy nikely soroka na mpianatra nanao izay natafitany zanantsika izy. Nahafa-po sy nahazahoam-bokatra ny asa nataony. Singa iray nampandroso ny orinasa ny fisiny, niasa foana hatramin'ny faha-80 taonany izy. Ry mpampiasa, tsy njovo ny mpiasa sy ny mpanabe, ampijiro mpikambana knaps ananany ho avy tsy misy ahiahy anaty filaminan-tsaina tanteraka. Sy folo amin'izao taona ny baiboly malagasy. 80 taona ny mampely baiboly. Ndao hiaraka noratra tantara. Andao arideran'Andriamanitra miaraka amin'ny Botikely, Lovatiny, Ventsikiry, Miako, Koraly-Masy FMPM, VLM 67 hectares. Hitarika antsika amin'izany MC Aldo. ao Antsamanitra ny fotoanantsika ny alahady 9 oktobra manomboka amin'ny 2 ratolakandro. Tsy misy vidim-pidirana. Ao koa ny mahafazana ny tany lonaka dia ireo maheno teny tsy mandray azy ka mamokatra. Ny iray 30 eny, Ny iray 80 eny. ny iray 100 eny. Marika toko faefatra andininy faharoapolo. Manahoana daholo nareo rehetrarehetra mbola mianga efa tia tamataviana ny fiarahantsika ao anatin'ny lalao tsora bitsika tsora amin'ity aniotsika dia iaina tanteraka ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatrano dia efa mamaraparanaritsika amin'izao fotoana izao dia ireto kosa ny mpilalao antsika izay nahazo ny larana faharoa tamin'ny alavoly 5 izay natao taty miamia taty Tomasina raha isika miteka mafy be Linda sy Larry. Dia ny mpifaniana manaraka kosa fitiavana sy Cornelia. Faly mandray anareo izay tonga ato amin'ny lalao antsika ary miarabanareo koa izay nahazo ny larana faharoa tato amin'ny tsorabitsika. Faly miarabany Gladys dia tonga soetra Tomasina ary fialy miarabantsika rehetra mpijery sy rehetra izay nanatokantrano manaraka ny tsorabitsika. Faly miarabanareo. Faly miarabany Gladys dia miarabantsika rehetrarehetra dia izay antokantrano. Faly miarabany Gladys ary tena faly izay nanao alavoly niaraka tamin'ny Monsieur Xavier dia nandritra ny 4 andro. Tena za mihitsy. Faly miarabany Gladys dia faly miarabana Lepjery dia mankasitraka tamin'ny fandraisana anay taketo. Ye zay koa faly be niaraka lalao taminareo. Ahoary anao tsorabitsika amin'izay tsika anarana misy litera 4 zany no voambolantsika dia manomboka ny fanodonana ny kodiarana zany zao ny ekipany Linda sy Larry. Alefa sare ahodiny amin'izay ny kodiarantsika. Lamako atambaro PSF siteka mafy be alofa ao anatin'ny anisan'ny tena karakara sy nanoana antsika zany dia anisan'ny vokarany zareo io zezika organika io dia raha mamarina nareo dia mahazo fanomezana avy any amin'zareo. Litera anankiray ary mba mifampiresaka kely tsisy zany ao anatin'io tsy maninana tsy mahita fa te hafanafoana zareo satria ampaheresika daholo sy milalao rehetrarehetra. Ny mpifaninantsika manaraka indray zany zao no manodina ny kodiarana mandroso aty aloloha aty indray zany zao fitiavana sy Cornelia lasaritsika zay tokana anankiroa atao be da be mihira. I fitiavana sy Cornelia ve aka-jokera sa nareo nanao le hira? Aka-jokera. Eny arany miakatra zany ny jokeran'ny fitiavana sy Cornelia. Ishela metiaka
André Sheila. Sheila. Izany anaranao? Michela. Andriamanitro. Diso. Michela, azafady fa i Sheila tsy niaiko tam'ilay sy matsofika ohatra mipahana. I Michela zany ny anarany a, ary anolotra hira izy a, joker an'izy miravavoretsy eto ampovoany eto i Michela. Litera amanisa. Isa. Vetivety fonaky ny fahorina satria omeko anao ny fanafodiny. Fanafodina le izy. Miteka zay tena nety le hira teo. Miteka zay tena tsy nety le izy. Ny tsara ny hirany Michela dia noho izany dia afaka manokatra fotsiny izany fitiavana si Cornelia. Saotra Michela, mety aky sanafinaritra kosany e. Ahoarany e, afaka manokatra fotsiny nareo amin'izy efatra. Lefa firy? Lefa sary e. Voalohany. Jejo. Tsy zany a, nitatsika eo amin'ny voalohany. Mbola afaka manodina kitiarana anareo satria namany mamana. Zay tsura. Mihira. Michela, miakarandray. Tsy afaka makatrakela tsony nareo. Nareo zany a mila mihira tsy misy Michela fa nareo any manao anazy. Isa 2 3 mihira alo. Fa tsy mahita zareo fa tsy maninona. Teka mafy fa tsy mahita tsony iry zareo. Anareo ndray zao a fa tsy mihira zareo fa Michela any anazy mipihirany. Ahoary a, manodina kodiarana avy hatrany lasa amin'izay zay. Televisiona malagasy litera anankiray izay mbola tsy nantonontsika teo. Isa 2 3 rano. Tsisy rano ao anatin'io a. Tsy manino za fa matehaka foana aloha zareo fa manjary lasa kivy a. Anjaranareo indray zany zao no manodina an'ity kodiaran'ity a fa mbola voaji fotsiny no misokatra ao amin'ilay voambolantsika. Zay raha toka falenao dia miteafa. Raha toka falenao dia mihira. Isa 2 3 Matokloatranao tsy andao aiza le tanana. Matokloatra tsy andisy fanantena. Asi tanana zay. Orofonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny. Matokloatranao tsy andao Teka zay tena nety. Teka zay tena tsy nety. Ne tsara le hiranareo. Ahoary, fa firy ny tianareo sikafana? Faharoa, fahatelo, fahaefatra. Isa 2 3 Fary. Efa. Misy efa zany eo amin'ny fahatelo. Anankiroa sisiny tsy misokatra. Mbola manodina ny kodiarana any tena lava be mihitsy ny voambolantsika ity e. Teka aloha e, teka fotsiny aloha. Mihira drive e. Ambiny aza manao izay miala galety indri a. Hafa vonina. Isa 2 3 Matokloatranao tsy andao Tsy mety tsony izay fa tsy maintsy raha fandray. Tsy nahita hira zany zareo fa asintsika tehaka foana satria zay hira zay efa nisy nanao dia tsy mety tsony fa tsy afaka averina tsony fa efa nandeha film nandeha iny. Amin'izao fotoana izao zany dia
hitoy antranontsika satria mbola itadiavintsika foana ny voambolana to dia manodina ny kodiarana avy hatrany vao miakatra ny taonako dia mihamafy ny anareo eo ary kabary avy kabary ay akajokera ondy zareo mety eka izy anarany fredo miandrosy fredo amby fredo faly mandray anazy ay tonga soa tamintsika betsika izy ny anaranao fredo ataoko fa frego koa izy ty anisa telontsika dia kabary fredo isa roa telo fanokafam-koragna miala tsiny fanokafam-barangaragna lakile ke tonga keto za tsy zoko fa zandry ampita afatra zandry tsy dia mahay miresaka firy fô tonga agnatrika amin'ny sorabitsika ny angavian'olo ke mbô nagnano ny fagnanaovan-dra tsy adito fô fitiavagna miteraka raha tsara ary fitiavagna na tonga atsika jiaby amony tany ke miala tsiny amin'ny tsy famendregna ary miala tsiny amin'ny tsy fahaizagna miresaka fô zay foifoika tsy mahay miresaka lava fô eran'izay tenahy teka zay tena ny tsara le kabary teo teka zay nyteny tsy nety le izy le tsara kosany fa ferany tianareo sikafana misaotra manokana ny fredo nanao an'le kabary teo le farany indrindra fa efatra izy nandresy daholo io anankiroa farany io amin'izao fotoantsika iaraka ianao rindra amin'ny fanazavana ny voambolana tsy nikely soroka na mpianatra nanao izay natafitany zanantsika izy na afa-po sy nazahoam-bokatra ny asa nataony singa iray nampandroso ny orinasa ny visiny niasa foana hatramin'ny faha-enipolo taonany izy ry mpampiasa tsy njovo ny mpiasa sy ny mpanabe ampijiro mpikambana knaps ananany ho avy tsy misy ahia anaty filaminan-tsaina tanteraka sy folo amin'izay taona ny baiboly malagasy enimpolo taona ny mampely baiboly ndao hiaraka noratra tantara andao arideran'andriamanitra miaraka amin'ny bodikely lovatiny venskir miako koralmas fmpm VLM 67 hectare hitarika atsika amin'izany MC Aldo ao Antsamanitra ny fotoanantsika ny alahady 9 oktobra manomboka amin'ny 2 ratolakandro tsy misy vidim-pidirana ao koa ny mahafazana ny tany lonaka dia ireo maheno teny tsy mandray azy ka mamokatra ny iray 30 eny ny iray 80 eny ny iray 100 eny marika toko fa 4/20. aodry miankanefa mahavarana manantitra ny fiarabanantsika rehetra tompoko ny jify dia voambolana anteroka midika hoe tsempoka na dinitra anisan'ny nanamarika ny fotoam-pialatsasatra tamin'ity taona ity ny alavoly 2022 miami tao Toamasina lalao mahafinaritra maromaro izay ny fananan'ireo ekipa samihafa mpinamana na fianakaviana na mpiray fikambanana sy ny sisa lalao izay manana tanjona hoe mirahina ary mifankatia hanatratra tanjona tsy vitany hoe lalao izay ny fanohanan'ireo izay tao anaty ekipa fa misy koa ny fahafantarana ny zanakazo sy ny legioma samihafa natao lokan'ireo nandresy avy tamin'ny samifaly na hoe sakafo mora miaraka amin'ny faly izay mampirisika ny rehetra amboly manomboka ao an-tokantranony ary manana tanjona ny mba hisakafony malagasy rehetra tsy vaky vola nahafinaritra ny lalao fa na dia nietsika mafy aza dia tsy nisy mihitsy jify na reraka be ny mpilalao satria tena natao ho an'ny mpianakavy misy mihitsy aza namerimberina nandray anjara tamin'ny karazana lalao fa teo jify mihitsy izy nahafinaritra sy nahatamana ihany koa ny toerana ny lalaovana satria madio sady milamina ampiaingony zaridaina ao Miami izay nampiasana ny zesika BSF novokarin'ny faly ordia mino izahay fa mahatsiaro ohatra ny tsy tany Toamasina ianao ratsy nandalo tao Miami ary mbola manome fanantenananao indray izahay ny amin'ny alavoly manaraka misy loka mahafinaritra be izay natokana ho anareo dia enotsika ny loka rehetra loka ho an'ny tsy naomby mahazo porte-clé roa avy amin'ny Airtel écouteur avy amin'ny Gcom zay mpivarotra findaika farany sy solosaina ary kojakoja maro samihafa momba izany hitanao iny amin'ny Supreme Center sy eny Analakely plateau fanotroana sakafo avy amin'ny Tsorabitsika zanaka legioma na pepiniera roa sy zesika BSF roa ary zanaka kanelina roa sy ody bibikely centre roa avy amin'ny Samfaly Copres sy arona roa avy amin'ny Knaps
ho anina ndresy kosa dia mahazo porte-clés roa avy amin'ny Airtel, écouteur roa avy amin'ny Gcom, bande d'achat 7,00 avy amin'ny Mitsukovi, plateau fandrosoana sakafo roa avy amin'ny Tsorobitsika, zanaka légume na pépinière roa sy zezika BSF roa ary zanaka kanelina roa sy hody bibikely santatra roa avy amin'ny Samfaly, kopy roa sy arona roa avy amin'ny Knaps. Niarisotra anareo nandray anjara tamin'ny alavoly a, nanao na fahitanareo an'ilay lalao? Tena tsara be ilay lalao Tsorabitsika ary misaotra ny Gladys tonga tamin'ny Matavy fa tegna faly zay satria voaniany vao hoe nisy Tsorabitsika tamin'ny Matavy taketo dia faly zay nandray anjara. Ary faly koa zay satria tamin'ny alavoly nandritra ny efatrandro nisy kilalao maro samihafa ny fananana takao dia zay zany anisan'le nazy le faharoa dia faly ary miaraka amin'le voalongany nahazo loka zany zay. Bainareo e, eny ina koa no afatra mbola omenareo ampijery Tsorabitsika? Nafinaritra be ilay lalao dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka dia misaotra ny Gladys koa. Misaotra anareo koa niaraka taminay. Tena faly zay niaraka tamin'ny Gladys tena misaotra fa tena faly be zay. Faly be koa zay niaraka taminareo. Eny ary zay zany ny mamarana moay mbola misy Mankasitraka anay ireny niaraka nagnantso anay taketo dia mahafinaritra ny lalao dia nahafinaritra koa ny alavoly dia verena magnaraka. Zay zany namarana ny lalao antsika Mariana moa zany fa ny alavoly dia tena ohatra ny Tsorabitsika mihitsy ny natokana ho an'ilay hoe andro fialan-tsasatra dia anisan'ny foroana manokana ihany koa zany zay alavoly zay faly be zay hoe miverina indray ilay izy aty Tamatavy isaorana manokana ny Samfaly isaorana manokana anjareo zay nanohana ofisialy an'izay lalao zay. Misaotra sary sy feo, misaotra télévision malagasy misaotra manokana ny Tamatavy ray manontolo zay niarany faly taminay teo anatin'izao lalao zao dia misaotra manokana ny Sibus en face ny pompier zay niarany asa betsaka taminay tamin'ny taovolo misaotra ny Océane nanao ny maquillage miverina isaky ny alarobia mirora ny fandarantsika ary raha tsy tapaka ny pejy Tsorabitsika ofisialy ahafahanao malala ny vaovao mahakasika ny lalao antsika dia mirary fialan-tsasatra mahafinaritra ho antsika na dia efa ifaraparana ary izy ity dia mirary taom-pianarana vaovao feno fahombiazana ho an'ny mpianatra rehetra. Veloma daholo ary e! Natolotry ny TVM sy ny Bitskanto ary ny Knaps, firaisan-kina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra.